important mihitsy zay donc ny politika mbola amafisiko zay zany da mifanesoernay politika tena tsy le politika hoe hiditra zao hiditra ananana atoko politika non c'est pas ça hoe ny politique fa le politique tena hoe fitondrana ny firenena ray zay dia ny tena voaboarana androany zany amin'ny maha diaspora antsika ty hoe fifidianana zahako aloha zany anisany mihitsy mikikika teo tamin'ny 2009 teo amin'ny Trocadéro hoe tokony asina bureau de vote aty a Frantsa tompoko fa manao daholo mifidy ny any amin'ny États-Unis any Benelux any amin'ny etsetratsetratry zany mifidy daholo ny diaspora avy eo nanatona any ambassade fa asa raha misy olo amin'ny ambassade eto hoe ahoana ny tokony mba afahana mifidy aty madama sarotra be zany ko tena sady vola be zany hitanareo ohatra zany amaivamaivan'ny olona mihitsiny nefa iny tena anisany tena important be mihitsiny bon dia zay ny amin'ny hoe fifidianana dia zao dia angambontsika rehetra tao amin'ny maila sy ny etsetra dia efa somary nananovan'ny faneso teo ihany le hoe asina fifidianana hoy aty dia dodolo misy renseignement be. Moi j'ai répondu au Facebook, c'est inutile et c'est ridicule. Non, c'est ridicule. J'avais tourné tao déjà any amintsika raha tsy milamo fifidianana fanatsika zany niseny RCC-ny mbola tsy milamina ny tompoko donc alohany afahana mifidy aty a Frantsa dia ao ny atao hoe code électoral ao ny rehetrarehetra ary tsy ho avelatsika fotsiny hoe ry zareo ao ihany zareo fitondrana am'izao fotoana zao no ikarakarany fa eo le hoe fandavatenatsika sy ny antoko ny tsy mety misy ny formation sy ny etsetsetsetra ohatra zany ao ny RMDM ao ny etsetsetsetra tena miparticipe amin'io io le hoe concertation nationale aty amintsika tanindrazana zay fa aty amintsika ny hoe raha ohatra ka afaka misy hoe formation mihitsy na hoe un ensemble de diaspora ary sika to hoe zay cogité ensemble naiza mety apetrakintsika amin'ny fanesosy zay tena anona koa ny fisiny fitsangana zay zavatra zay io zao misy hoe tomate ohatran'izany afaka eo no andiniantsika mihitsy hoe ahoana vafahatsika rahina aty a Frantsa fa tena miaraka daholo za tsy teteny zavatra marina fa hoe bon andriamatora valomarina moa zany hoe ohatran'ny hoe président d'honneur fotsiny zany hoe mbakasika izy any tomate bon rehefa nanao ny appel iny izy appel hoe ho an'ny malagasy rehetra bon dia azotsika tena hoe ararotina mihitsy koa zay fa ny code électoral reny mbola tsy milamina za zao ohatra par exemple ohatrany hoe détail ty hoe bulletin unique misy mpitondra ataoko mampimekeny ty misy mpitondra firenena tao mitsika efa lasako frazy izy efa tsy hoe nintervivrena fa atao anatina lobary andasy ohatrzao natena bulletin unique sa bulletin alique misy non fa bulletin tsy anatiny tsony zany fa miseny koa le tompoko miseny iny zareo mpanjanika ndreny naresaka le tao mitsika any Afrique miseny fa tsitsika no nanao miseny io fa za zavatra zany le resaka politika mihitsy le politika hoe madio asa voalazako daholo zay rehetrarehetra fa zay le hoe malagasy le hoe Madagascar moramora au pays de moramora fa okotsika tokony tsy moramora tsony fa tena alozy fa zay no tena averiko kely farany mihitsy ndraiky fa le hoe fanaovana politika amitsika kay ino velantsika zany hoe manao politika zany satria za mpiamona za mpivavaka za zao mialatsika la kristiana na izy za moa musulman et hoe musulman bon le zao tsy rehefa hoe anam-pivolana nanakany za tsy manao politika tena vraiment ohatra ny anaviny
politika mihitsy zany hoe politique zany hoe mifidy zareo zao tsy fantakosa tena fidy zay zabaky a peut-être que anatsika ohatra hoe lava loatra Comme on avait dit tout à l'heure, les actions de Touma, elles sont toujours couplées avec des formations ou des informations. Et là, cette petite vidéo que je vais vous présenter, ça fait partie des outils qu'on utilise. Mais là, on est en train de faire des grands efforts pour l'adapter à nos aînés. Donc voilà, je vous le montre, c'est peut-être pas votre niveau, mais c'est aussi une façon de répondre à Bakoul tout à l'heure. Pourquoi on a peur de faire de la politique? Vous l'avez peut-être déjà vu, la vidéo, je ne sais pas, mais... À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la politique? Le mot politique vient du grec polis, qui veut dire cité. La politique, c'est donc la vie de la cité, de la société. C'est-à-dire toutes les décisions qui organisent notre vie dans un pays, une région, une ville. D'accord, mais ça sert à quoi la politique? À plein de choses, on ne se rend pas toujours compte, mais la politique est présente partout dans notre vie. Elle décide des lois, des impôts, des salaires, du temps de travail, mais aussi des programmes scolaires, des dates de vacances et même des menus de la cantine. La politique permet aussi aux différents pays d'avoir de bonnes relations entre eux. Par exemple, elle détermine comment ils peuvent faire du commerce ensemble ou échanger des savoirs. Dans les démocraties, la politique est décidée par des hommes et des femmes élus par les citoyens, comme le président de la République, les députés, les maires. Ces élus gouvernent selon leurs opinions et leurs projets. Mais il leur arrive aussi de demander directement leur avis aux citoyens, en leur posant une question à laquelle ils doivent répondre par oui ou non. C'est un référendum. Les élus ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter la Constitution, un texte qui définit les règles politiques fondamentales d'un pays. Et si la politique des élus ne satisfait pas les citoyens, ils ne sont pas réélus aux prochaines élections. Tu te poses des questions? Oui.